Nisy ny zavatra tsy nety tamin'ny cellule mixte d'enquête anti-kidnapping teo aloha ka ho asiana fanovana. Momba an'le cellule mixte d'enquête teo aloha iny zany a misy zavatra tsy nety izy iny. Ny tsy mahamety anazy dia monopolisena zany ny resaka traitement n'affaire kidnapping. Tsy olona valo na folo mihitsy no afeha ny kidnapping manerana ny Madagasikara. Zay zany le antony voalohany zay. Dia hovaina zany ny vocation an'le cellule mixte d'enquête io amin'ny brigade io ho lasa ity resaka micollecter ny données manao analyse dia miorienter ny action. Zay zany no ezahanao atao zany zay. Dia ny chargé de l'exécution zany dia tous les officiers de police judiciaire zany manama amin'ny tanana ho amin'io fa ny comptabiliser ny données sy l'orientation des actions aty amin'le brigade anti-kidnapping ihany zany zay zany le ezaka lehibe ho atao. Ny elana amin'izay koa zany satria mbola misy cloisonnement kely zany le izy am'izao. Cloisonnement dia zany ohatra hoe manana ny données ny gendarmerie, manana ny données ny polisy, manana ny données ny fitsarana. Fitsarana hoe manana ny données tsy fantatra mihitsy ahoana ny toyan'le olona voasambotra sy ny sisa reny. Fa ohatra ka données anankiray daholo zany comptabilisation données ray eo daholo dia hita amin'ny permanence hoe lasaiza le olona ohatran'izao, ahoana ny sotin'le ohatran'izao à partir an'le magistrat ahoana ny situation any amin'ny polisy. Raha misy zavatra fe anankiray misy ohatra ny amin'ny côté gendarmerie afaka tonga dia nomena le hoe inona aby ny zavatra efa renseignement entampinatantsika mikasika ny zavatra io. Iza ny olona mifandray io, ahoana ny mode opératoire n'le olona. Manampy be zany zay amin'ny resaka ady anti-kidnapping. Nilaza ry zareo ao amin'ny vondrony teratany frantsay manana firazanana avy any Inde, collectif des Français d'origine indienne de Madagascar na CFOIM, fa nisy ary tsapa ny finiavana sy ny ezaka ataony tompona andraiki-panjakana iadina amin'ny fakanan-keriny eto Madagasikara. No mafisy ny vondrona ny fahavononany amin'ny fiarah-miasa amin'ny mpitondra iatrehana io aty io. Na izany aza nefa dia misy ihany izy ireo ny madilana ho tetenina. Anisan'ny heverin'izy ireo fa tokony ho hisy araka izany ohatra ny fanaraha-maso akaiky ireo efa voatazona any am-ponja.